ahoana marina hoaiza no hiafarantsika ty sahirana ny vahoaka malagasy no nivokatry ny valanaretiny kanefa de tsy misy vahaolana mazava avy amin'ny mpitondra fanjakana mikasika ny ady amin'ny valanaretiny ny sosialim-bahoaka ary ny toekarena vokany latsaka anaty fantrana tanteraka ny vahoaka malagasy ary very fanahy mbola velona ny fanontaniana mipetraka de ny hoe raha izao fahoriana mianatra amin'ny vahoaka izao ilo no mbola antom-pisin'ireo mpitondra ireo hatramin'ny oviana ihany koa vao ahatsapa ny andraikiny eto amin'ny firenena ny vahoaka ka tsy onona amin'ny fandatsaham-bato isaky ny fifidianana fotsiny ny atao hoe firenena dia vahoaka sy ny tanindrazana noho izany ireo vahoaka ireo no tokony ola ara-pahamehana amin'ny mpitondra fa tsy tombotsoana antoko na tombotsoan'olombitsy izay manodidina azy fotsiny ny tsapa mantsy dia tsy tazany mpitondra ankehitriny io mihitsy ny fahorian'ny vahoaka malagasy amin'ny lafiny maro miezaka ny fitondram-panjakana manavitra ny ain'ny olona rehetra zay tratra ny tsy havalana retina ity na de misy aza ny lavy mampalahelo zany fa betsaka ny olona avitra betsaka ny olona sitrana fa raha mihaino amin'ny gasikara indray a dia ohatrany hoe afo be ny eto a Madagasikara izay tsy mitsoka didy izay tsy mitsoka andraikitra fa manao ny izaka rehetrarehetra izany no valitenina nataon'ny filoam-pirenena rehefa nanontaniana mahakasika ny fahoriam-bahoaka izy ireo izany fomba fiteny izany dia midika fa tsy hitan'izy ireo ny olana atrehan'ny vahoaka eny fotony fa kajy ambony latabatra no hitondrana firenena tsy mahagaga raha tara foana vao misy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra ary tsy misy fitsinjovana lavitra fa miandro olana mitranga vo mikofokofoka mamaolana ny mpitondra tsy maintsy manana fahasahina miteny ary samitsangana amin'ireo zava-misy eny amin'ny fiarahamonina sy ny toeram-piasany ny olo-pirenena tsirairay rehetra fa raha io valiteny izay natao ny filoam-pirenena io dia kajy ambony latabatra no hitondran'izy ireo ity firenena ity ny olo-pirenena tsirairay mihitsy no ilaina mifo amin'ny toromasony manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena izao ny zava-dehibe aloha dia mbola misy mpanohitra samyjoro eto amin'ny firenena ka manisy ny tsy mety ataon'izao fitondrana izao olo mantsy ny mpanohitra hoe zany tena mafy fianakaviana tototo etsiro tsy hitantsovy atao toy ny voalala voataniko izy ny vola am-pelantanana tsisy ny asa tsy misy ny sakafo tsy misy tena mahidy tsy mbola nisy ohatranyity marina zavatra afara zay tsotra fotsiny eo hoe afara ara le vaksiny fa tsy maintsy afarany io e eo izy mikenikenina io zay le atao hoe attentisme zany hoe tamatama tsy vitany tamatama tavozavoza tsy vitany tavozavoza fa mbola manao kajikajy hoe ahoana nanam-penambava ndray tsy ho voatapina aloha mihitsy mivava mpanohitra satria fa tsy rary loatra ty soa ihany fa nisy mpanohitra miaro ny vahoaka tahaka izany raha nita eto amintsika mantsy dia tsy misy intsony izany klasy moyenne izany fa na fadiranovana na manan-karena ary tazana ny lavakabe izay manelanelana ny olona manan-karena sy ireo vahoaka madinika ny toe-karena amin'ny ankapobeny mihitsy no vomafy satria ao anatin'ny krizy ara-toe-karena ny firenena kanefa de tsy mahay nytantana firenena ao anatin'ny krizy ny mpitondra ka izany no mahatonga ny croissance économique négative nandritra ny taona 2020 raha toka ny firenena afrikanina hafa tsy negativa ny azy ireo na de midina ihany koa aza ny hita manko de any amin'ireo zavatra tsy raha ra-pahamehana no andaniny mpitondra ny volam-bahoaka ny faharoa de tsy misy ihany koa ny vola eo am-pelantanana nkabeazany malagasy satria ny ampahany betsaka amin'ny PIB
dia lasa n'olombitsy mpanan-karena daholo kanefa miena ny vola miditra amin'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny izany hoe ny gato tsy miova fa ny ampahany lasa ny mpanan-karena amin'ny tombo be ary kely sisa no ambony kosa ho amin'ny vahoaka io no anisan'ny mahatonga ny olona tsy manambola amin'izao fotoan'izao io satria ankila bao tanteraka ny vahoaka madinika fa olombitsy no migoka ny mamy eto amin'ny firenena ny fahatelo dia noho ny inflation sy ny fidina ny lanjam-bola ariary midina ny fahefan'ny vidiny vahoaka hitantaratra izany inflation zany amin'ny vidin'ny ppn toy ny vary ny menaka sy ny sisa maro hafa ka na de tsy miova azany ny karamany piasa tsy mahavita izay mety vitany taloha intsony izany karama izany ohatra ny sondotra 8 ariary ny litatra amin'ny menaka am'izao io fisondrotry ny vidim-piainana io dia mitory fa misy ny inflation ko tsy mahagaga raha toka mitaraina daholo ny vahoaka satria tsy maharaka ilay karama sy ny vola miditra isa-tokantrano dia hoy ny filoha marikaraha-valomanana hoe zao nge zavatra manjoantsika am'izao fotoana zao efa nampafantatra n'ireo communauté internationale sy ny anivelany rehetra fa de hojerena fotsiny zao hoe Madagasikara de hoy izy mame antoka ave anao fa raha manampy zay de tena manderaka tokony ho izy eniko ary fantatra zavatra tiany resahana toy izy hoe nareo mandity fa tsy za fa za milaza fotsiny hoe le vahoaka malagasy zay mendrandra fiainana io tena fiainana ty iainy ohatra ny olon-drehetra mazava ny fanazavany teo eto aloha dia tsara ny manamarika fa efa voafay tanteraka ireo tamin'ny fitondran'ny filoha marikaraha-valomanana satria nisy orinasa malagasy afaka nanodina ireo kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny malagasy io teto Madagasikara ary afaka ny fehezana ny vidim-piainana tsara izany ireo mihitsy anefa no ezany izao fitondran'izao lompoteny vokana izao no zavatra iainany vahoaka tsy mitsahatra miakatra ny vidin-javatra satria afarana anivelany avokoa izay zavatra ilaina rehetra ny karama tsy mitombo ny famoronana asa ho an'ny vahoaka tsy misy izany no ezana foana hoe ity fitonana ity dia ampo politika aloha izay vo ny vahoaka malagasy raha toka efa nanomboka ny tombony ampahan'ireo klasy moyenne tamin'ny fitondrana 4 sy 7 dia tsy misy intsony izany klasy moyenne zany ankehitriny fa mitombo ny elanelana eo amin'ny mpanan-karena sy ny mahantra no tokony ho tanjony mpitondra dia mampitombo ny klasy moyenne izay taratry ny fandrosono ny firenena raha ny fomba fitantanana ankehitriny io anefa anana politika izorantsika am'izany ve io filoham-pirenena sy ny ministra miaraka amin'ny rehetra io fa ahoana mariny ahoana mariny